ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotona valina maoly. Faminarabantsika rehetra rehefa malala tratry ity ratsinainy faheniny volana jolay ity ary dia faly mirabantsika ny tokantrano milala n'izao mofinaina izao. Ny mofinainantsika nio dia ny koritianina voalohany toko fahavalo. Koritianina voalohany toko fahavalo manomboka amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Koritianina voalohany toko fahavalo manomboka amin'ny andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany mofinaina izany dia afaka malala. Fa ny anina tsy ampaninina antsika amin'Andriamanitra, fa na dia tsy homana azy isika dia tsy mady antoka, ary na dia homana kosa azy isika dia tsy mahazo tombony. Nefa tandremo fandreo izany fahafahana reo izany ho tonga fahatafitonana ho an'ny malemy. Fa raha misy mahita anao izay manam-pahalalana mipetraka mihinana eo amin'ny tempolin'ny sampy, tsy ampasahy ny fieritreretany malemy iny an'izay hianaterin'ny sampy koa fa izany, fa very ny fahalalanao ny malemy dia ny rahalahy izay navotany Kristy tamin'ny fahafatesana. Fa raha manota toy izany amin'ny rahalahy ianareo ka manimba ny fieritreretany malemy dia manota amin'ny Kristy ianareo. Koa raha ny hanina no mahatafitohina ny railahiko dia tsy hihinana akory aho mandrakizay, fa andreo mahatafitohina ny railahiko. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ity taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Romana, ho an'ny Koritianina ity rehefa malala ny toko fahavalo dia miresaka momba ny hena naterina teny amin'ny sampy, ary nametraka olana moral lehibe mihitsy, olana etika lehibe mihitsy ity hena naterina teny amin'ny sampy ity, na maha-olana moral mihitsy koa raha marimarina kokoa. Ny kristianina voalohany izany hoe ireo kristianina tamin'ny taonjato voalohany dia ny ankabeazany dia vegetarianina. Vegetarianina tsy mitovy amintsika vegetarianina ankehitriny. Tsika raha moa misy mihitsy ny fomba fisainana antsoiny hoe veganina, fa tsy mitovy amin'ny izay loatra satria ny veganisme na ny vegetarianisme izay hoe zaza vegetarianina za tsy mihinana afa-tsy zava-maniry, dia ireny dia izay iainantsika ankehitriny dia tena milafika amin'ny lafiny ataontsika hoe filozofia na fomba fiaina koa aza manokana, tsy miako amin'ny lafiny ara-panahy loatra, tsy dia tena misy lafiny zavatra ara-panahy indraindray mety misy ihany amin'ny hoe amin'ny maha-olombelona amin'ny fisaina vatana fanahy, fa amin'ny ankapobeny dia fomba fiaina tsotra safidim-piainana io. Noho ny toe-pahasalama, noho ny fijeriny atao hoe tontolo iainana sy ny tahaka izany ny zavatra hitantsika momba n'ireo hoe veganisme na koa izay tsy mikasika mihitsy ny hena. Dia fa tamin'ny taonjato voalohany dia vegetariana tahaka izany koa zareo zany hoe tsy mikasika hena, fa tena noho ny antony ara-panahy. Ny ankabeazan'ny kristianina zany dia tsy mandray tsy mihinan-kena, ary ny antony tsy hihinan-kena dia tsotra ry havako. Tamin'ny taonjato voalohany zany, tamin'ny andron'ny Paoly, ry Petera sy ny tahaka izany dia ny hena rehetra naterina, ny hena zany dia saika nisy fomba fanao tamin'ny famonoana azy. Tsy misy hena zany hoe namidy fotsiny teny an-tsena ka natao tamin'ny fomba tsotra, fa matoa ny hena tonga eny an-tsena dia efa avy na io hena avy novonoana teny amin'ny sampy ka namidy, na lay fomba namonoana n'ilay hena mihitsy no nampanarahana ny fomba ny sampy. Tsy tokony adonontsika fa ny andriamanitry ny grika na sy andriamanitry ny romanina dia be dia be, dia misy ny andriamanitry ny fiompiana, misy ny andriamanitry ny fambolena, misy ny andriamanitry ny fahavokarana sy ny sisa rehetra. Ka rehefa tonga ny famonoana ny hena dia
dia misy amin'izy ireny tena fomba manokana satria raha tamin'ny sampy dia zava-dehibe ary dia rehefa andatsadraza hamono ombina ondrina tahaka izany amidy eny an-tsena dia misy vavaka atao any atolotra lay Andriamanitra na lay sampy lay biby zany zay ao amidy rehefa avy eo na natao sorona dia tsy lany dia amidy rehefa avy eo no zany dia amin'ny lafiny fijeren'ny kristianina voalohany azy zany tamin'ny taonjato voalohany ny ena rehetra teny amin'ny sampy dia tsy madio satria na izy io efa nanaovana vavaka tamin'ny sampy na tena natolotra tamin'ny sampy mihitsy ka dia nataony hoe ena maloto tsotra fotsiny izao dia misy ihany nefa ny kristianina vitsivitsy izay nihevitra natakatra ny hoe an Jehova ny tany izay rehetra eo aminy an Jehova ny tany izay rehetra eo aminy ny sampy sady tsy nahary izao tontolo izao tsy nitondro izao tontolo izao tsy nahary ny omby tsy nampisy ny akoho tsy nampisy ny akoho amborona sy ny ondry tsy nisy an'izany fa Andriamanitra daholo fa Andriamanitra ny sampy dia Andriamanitra mpisandoka fotsiny ihany izy mandainga izy ho an'izay olona mino azy dia izay fotsiny ihany manan-kery izy fa tsy izy velively mihitsy ny tompony izao rehetra izao fa Andriamanitra no zany dia tsy mampaninana mihitsy ho an'ireo izay nanana an'izany finoana matanjaka izany ny mihinana ny enana terina teny amin'ny sampy izy many tsy hoanina amin'ny anaran'i Jesosy izy sy ohatry ny fomba fiteny mahazatra atsika ankehitriny dia hoanina ny fahadiova-po an'Andriamanitra io tsy anazy zany io tsy an'ny sampy io an' Jesosy efa nandatsaka ny rany amin'ny mony izao rehetra izao dia izany finoana zany izay marina ao an-tsoratra masina mihitsy tena izay mihitsy no izy ary efa nambarany apôstôly impiro moa izy io amin'ny boky tratasy ho an'ny Titosy manao hoe ho an'izay madio saina ho an'izay efa diovy ny rany Kristy ny zavatra rehetra ho an'izay madio saina dia madio avokoa ny zavatra rehetra ary dia nisy zany nanana finoana ataontsika hoe lalipaka tahaka izay dia tsy nisalasala mihitsy ny enana izay hita ny teny rehetra dia noho ary mariny azy raha jerena amin'ny zoatra masina tsika vaza teo fa misy kosa ireo izay ataontsika hoe io le ambaran'ny Paoly hoe malemy nisy zany le matanjaka tsy nisalasala mihitsy na atakatra tsara ny zoatra masina na dio fo na dio saina tsy hoe maloto saina akory zany iretsy izay ataontsika hoe tsy saninana fa malemy izy io ny filazan'ny apôstôly Paoly azy zany hoe mbola eritreritra izy fa zao ny loto dia mety mifindra amin'ny alalan'ny hena ny fanahy dia mety mifindra amin'ny alalan'ny zavatra ny fanahy rasy dia mety mipetraka amin'ny zavatra ka mety mifindra ny anatin'ny olona zany fahalemeny zany dia ambaran'ny apôstôly Paoly mana hoe nahazo ireo izay kristianina mbola narefy tamin'ny finoana dia niteraka olana zay oto anatin'ny fiarahamoniny sampindriavana mifampitsara izy ireo azay matonga ny Paoly matonga ny mofinaina ny fidy ity tratasoan'ny Koritiana ity hanazavana mombana teo fahafahana ao amin'ny tompo dia ireo izay kristianina zany izay malemy finoana ireo izay nieritreritra zany manao hoe enana terina eny amin'ny sampy iny no zany tsy an'Andriamanitra ntsony fihavanan'ny sampy ary maloto iny dia mifindra amintsika ny loto ho an'izay mihinana no zany dia mihinana zavatra maloto zany ary mety manota dia no zany dia nitsarainy ireo mihinana izy tena tendakanonareo tsy alohanareo hoe hanina alohanareo hanina toy izay fahamasina iny dia ataonareo dia ny matanjaka andray manao hoe inona koa ty ataonareo nareo tena malemy finoana mihitsy nareo tena maty foana Kristy to amin'ny azo fijaliana inona koa nidika ny nahafatesana Kristy to amin'ny azo fijaliana raha ohatra ka ohatra vao ihany nareo dia lasa nisy fifampitsarana tahaka izay dia ary fantatsika fa rehefa misy fifampitsarana dia misy fisarahana ary rehefa misy fisarahana dia teraka ny tsy fifankatiavana fifampiandaniana ary dia tsy mitoetra intsony ilay fanahin'ny fifankatiavana fanahin'ny fiombonana dia eto ny apôstôly Paoly nanazava amin'izay manao hoe inona moa ny hanina ozy inona moa ny hanina inona ny tombony ao inona ny tombony azonao raha mihinana ianao inona ny tombony azonao raha tsy mihinana ianao dia manazava izy amin'ny andininy fahavalo manao hoe fa na dia tsy homana aza ange za tsy matiantoke ary na dia homana koa za tsy mahazo tombony ny tsy mihinana ozy tsy matiantoka ny mihinana koa inona koa no tombony amin'izay mihinana apôstôly Paoly
dia nazava zany apôstôly paoly etony hoe tandreny tsara fa tsy nihanina akory ny zava-dehibe. Eto zany a ny apôstôly paoly a dia nanazava fa ny hanina dia tsy tokony ho zava-dehibe manoloana ny fahatafitoina ny malemy. Dia paoly azy zany dia nitodika tany amin'ireo matanjaka. Matanjaka no nresahan'ny apôstôly paoly manao hoe ho anareo matanjaka, raha ohatra ka eo imason'ny malemy ianareo dia izao tsy ilay mihinana ny tsy mihinana ny zava-dehibe fa lay malemy miala amin'ny finoana. Lay malemy miala amin'ny dika teo hoe tafitoina dia miala amin'ny finoana. Izany hoe rehefa mahita anareo mihinana izy atria nareo matanjaka dia mety miala amin'ny finoana izy, mety miteny izy manao hoe ay ve zany azo tao daholo ny zavatra rehetra, ay ve zany tsisy zavatra maloto mihitsy, satria mety ny fahitany hoe azo hoanina ny hena terineny sampy dia tsy hijanona amin'izay ny malemy fa mety enjera koa izy ka ny apôstôly ary mahazo mihinana nio ay koa zany azo hoanina ry, ay azo atao mihitsy ary mandeha manatrika an'ry, ay azo atao mihitsy mandeha makary. Dia zay no ambaran'ny apôstôly paoly hoe fahalavon'ny malemy. Lavo izy noho ny fahalalana izay nanana n'ilay matanjaka. Ilay matanjaka tena nanam-pahalalana ny soatra masina, nahatakatra tsara nilanja ny hevitra ny soatra masina, nahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra, saingy nampiasa izay fahalalana izay ho an'ny tenany ihany izy ka manao hoe inona moka velao izy hoaniko sa rehefa tsy manenjika any eritreritro dia azy ihany zaniko. Dia hoy paoly manao hoe nefa izay ny fahadisoana. Ny fahadisoana dia izao tsy ianao ilay nihinana fa ny fahadisoana dia izao enao ilay nahatafitoina ny malemy ka nahatonga ilay malemy ho niala tamin'ny finoana, satria izy efa malemy raha teo dia veriny fa azo atao daholo nyrerity ka lay kely lay finoana kely efa nanana iny veriny ray. Dia izay ny napadiso anao ny apôstôly paoly ho andreo mihinana. Tsy ny mihinana ny tsy mihinana ny diso ny apôstôly paoly tsy hany orana fa izao resaka fifandraisana. Rehefa matafitoina namanao ka mampiala ny namanao amin'ny finoana zany dia izay ny mamaritra hoe tokony atao sa tsy tokony atao. Dikan'izany dia izao ny zava-dehibe dia ny fahalalanao ny soatra masina. Izay ny voalohany. Ny antsoina hoe olona matanjaka tsara amin'ny finoana dia olona mahalala tsara ny hevitra ny soatra masina izy. Fa izao tsy ampy izay ny havana fa tsy ireo tsara ny manodidina anao. Raha ohatra ka ny olona manodidina anao mitovy finoana aminao, raha ohatra ny olona manodidina anao azonao antoka fa tsy ho tafitohina mihitsy ny amin'izay ataonao ohatra ao anaty ohatra hoe hianaterina misampona na fisotrono na mety ho fitafiana koa na inona na inona. Raha ohatra ka mitondra fahatafitohina ho an'ny hafa dia manjary heloka ao anao ny fahalalana izay nanananao. Tsy hainao zany ny nampiasan'ilay fahalalana. Ilay fahalalana sy ilay fahazavan-tsaina, ilay fahazavan'ny soatra masina nanjary lasa fitaovana indray nampenjera ny malemy finoana. Noho zany dia mitandrina isika dia afaka malala. Io nambaran'ny paoly efa nafara ny apôstôly paoly manao hoe ny matanjaka no tokony mitondra ny fahalemen'ny malemy. Ny iva tsy tafakatra fa ny avo no tafidina. Zany hoe ny avo efa ny ambony zany no manetry manatratra ny avony iva finoana. Fa ny iva tsy tafakatra mihitsy izy ary dia mbola marefo ny finoana, mbola miakatra tsikelikely, mitombo tsikelikely, zay vao mahatratra ilay fahalalana tahaka ny fahalalana ohatra. Fa izao mila mitandrina. Dia fahafahana zany dia izao ry havako malala. Na inona dia efa nidiovin-dany Kristy ny zavatra rehetra. Ary izay no ambaran'ny apôstôly paoly manao hoe madio ny zavatra rehetra. Petera koa no nazavany io amin'ny asan'ny apôstôly, madio ny zavatra rehetra. Fa izao fotsiny kosa ry havako malala. Inona ny fetra azonao zay mahatonga paoly miteny hoe zavatra rehetra ke azoko atao fa ny zavatra rehetra tsy voatery mahasoa, zavatra rehetra azoko atao fa tsy voatery zavatra rehetra mampandroso. Fa inona ny fetra ary ny atao hoe mandroso eto, inona ny fetra ny atao hoe mahasoa eto? Ny fetra zany dia izao azonao atao mitahaka itony ambaran'ny apôstôly paoly tony raha ohatra ka tsy mahatafitohina ny finoan'ny mpiarabelona na finoan'ny rahalanao. Mety hotsihana naterina misampitsony ny olana ankehitriny fa asa tsy fantatro ohatra zava-pisotro mahamamo. Betsaka amintsika ny misotro zava-pisotro misy alkôla amin'ny sakafo, amin'ny lafin-javatra, amina fanasana, amin'ny zavatra tahaka izany. Saingy izao mijanona kosa ireny
ho tsy mahatafotoina ny hafa hoe satria ianao malala oniny tsy manao tsy manimba ny tenanao tsy manimba ny fifandraisanao amin'ny hafa ao anatin'ny famantarana hoe sakafo ty de mijanonao atony amin'ny sehatra amin'izay mety hoe mahasalamanao ihany ary tsy mahaverysainanao tsy mampirediredy ianao tsy mampisaridaly ianao tsy mahatonga anao manana toetra sasasy fanasasaha ka manimba ilay toetra mahandremo zanak'Andriamanitra. Fa izao zay anankiray. Fa izao koa nefany raha ohatra ka misy olona eo ka mitovy fantatrao fa matanjaka amin'ny finoana tsy mahatafotoina azy mihitsy ny mahitanao misotro tovaina na misotro zavatra misy alikola ka ao anatina tsy mahatafotoina azy mihitsy dia tsisy ny olana. Fa raha ohatra ka eo anivon'ny ankizy na tanora tena hitako pastera tariny sotro whisky na hitako le dekona tariny sotro zao na hitako le mpiandry tary ary tsy hitany fatra ny fiainonandraraka no hitany tsy hitany hoe deux doigts un doigt nararaka tao fa nitany tena ny tanany mihitsy ny tanan'le tavoanky teo aikay azo atao zany misotro ary ho lasa ho mamy mihitsy izy rehefa aveo dia lasa tsy tonga fianarana ho an'ny mintsony ianao fa manjary tonga fianjerana tonga fahatafotoina dia zay le fahotana tsy ilay zavatra nisotronao no napadisanao fa lay olona nenjera no lay fahalalahana zay neritretinao fahalalahana. Ny zava-dehibe zany dia izao ny antsony hoe fahendrena dia ny fahafantaranao ny toerana manodidina anao, fahafantaranao ny zavatra rehetra manodidina anao, iza ny manodidina anao, iza ny miaino anao, iza no mijery anao, aiza ianao, toerana manahoana ny misy ianao sy ny sisa rehetra. Izay ny antsony hoe fahendrena. Io tsy misy raikim-po manokana ka hoe rehefa eto zany dia azo atao, rehefa ohatr'izao dia tsy azo atao. Raha mantsika tratran'izay toetsaina cartésienne zay ka manao règle 2-3 na raikim-po raiky telo manao hoe taty zany tsy azo atao, tsy azo atao tetsy no zany tsy azo atao koa eto, na azo atao mitetsy dia azo atao tetsy zany no zany azo atao koa neto. Tsisy azany avako malala na dia amin'ny finoana na amin'ny lafiny moral na ndesahantsika eto fa tsy lafiny fotom-pinoana akory fa moral io aza donona fa moral io zany hoe lafiny fitondratena io miankina amin'ny tontolo manodidina anao zay mamoral azy. Tsy fotom-pinoana io hoe didy folona zavatra ohatr'izany tsy zay loatra fa moral io zany hoe famatotra amin'ny fiarahamonina zay mahatonga azy tena miankina amin'ny toe-javatra manodidina anao ka ilaina ny ananana fahendrena. Fahafahana amin'ny tompo rehefa malala dia tsotra ny fahafahana nomen'ny tompo dia tsy fahafahana mahatonga fahatafotoinana na fahaverizam-pinoana ho an'ny madinika fa ny fahafahana dia sady mitondra fifaliana ho anao no mitondra fifaliana ho an'ny hafa. Vavakisika tompo ao misaotra anao zahay fa takatray ny fahafahana zay nomenao anay tany alalan'i Jesosy zanakao, fahafahana tsy mitondra anay ho amin'ny fitiavan-tenanay na ny fiheveranay ny tenanay samy rery fa fahafahana iombonana amin'ny mpiarabelona aminay ka tsy mahatonga azy le ny ho tafotoina na hiala amin'ny finoana na mahatonga anay ho modely ratsy fa mampianarana tompo mba hoendry. Mampianarana koa nefa tsy ho tery saina fa mampianarana ianana saina malalaka ary ao anatin'ny fahazavan-tsain'ny fitarehan'ny fanahinao masina mangatahanay afantaranay ny manodidina anay mba tonga anay fiasan'ny fahafahana, fiasan'ny fifaliana fa tsy fiasan'ny fahateretsaina na koa fiasan'ny fahatafotoinana fa omeo anay ny fanetretena ary takaranay ny sitraponao amin'ny toerana rehetra izay misy anay no Jesosy Kristy zanakao. Amen.